Boina 777 olona 12 niakatra fampanoavana 2 karohana. Fitantanana ny sadek misy fentrarainy fa tsy vitany bolotolo toy ny misy eto hoy ny mpanao politika. Manasa-dalana itranina 420 mila mafisina ny famonomboana alefa baraka. Manatitra ny araba tombo kilasy tombovavy tonga soa indray anao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany nanoratra noty mivantana any anireo filoham-panjakana eo anivon'ny SADC ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika sy Rajournal Mampianina Ery namotsipotsitra ny zavamisy eto Madagasikara ankehitriny sy fanairana any amin'ny tokony anajana ireo fanapahan-kevitra regionaly sy raisam-pirenena tokony ho ampiary ny firenena malagasy. Nazo dika mitovy amin'ny tiana titiany koa ny sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny SADC faratsika avy hatrany ary ny makasika izay. Eo ambany fitarian'i Madagasikara ny fitantanana ny SADC. Loha hevitra napetraky ny filoha hitantanana izany mandritra ny feptom-piasany ny fampandrosoana ara-indostria, ny fanatsarana ny fambolena sy ny fiarovana ara-tsakafo ary ny fanodinana ny angovo makany amin'ny angovo maharitra. Nambarany tamin'ny fandraisana ny fitantanana ny 17 Aogositra lasa teo fa tsy teny faneva fotsiny izany fa fifanekena. Teny feno fikasana matotra izany, saingy mifanalavitra tanteraka sy misy elanelana goavana amin'ny zavamisy eto Madagasikara hoy ny filoha Ravalomanana Marika sy Ery Rajournal Mampianina. Tsy mifanaraka velively ny zavatra ambara sy ny zavamisy, eo ihany koa ny fanitsakitsahana ny adidy izay tsy mionona fotsiny amin'ireo soso-kevitra fanilalana nasionaly sy izo iraisam-pirenena mihitsy. Misy ny tondrozotra nosiavina tamin'ny taona 2012 ho famanany krisy politika teto Madagasikara. Tafitra tamin'ny lalàna anatiny eto an-toerana tamin'ny lalàna organika laharana 2012 tsipika 40 tamin'ny 20 Aprily 2012. Ankoatra izay, nankatoavy ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa idrafitra io tamin'ny lalàna fanapahan-kevitra 2012 tamin'ny taona 2012 avy amin'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana ao amin'ny firenena mikambana. Ny tsy fanarana sy fandikana-dalàna ataon'i Madagasikara amin'izao fotoana izao dia azo heverina ho fandikana mazava sy mivantana ny fifanekena noraisiny teo anatrehan'ny SADC, ny rafitra ara-panjakana ho aminy ary eo amin'ny sitra iraisam-pirenena ho ny fanazavana. Nasongadin'izy ireo tao anatin'izany fa misy trangana tsy fanaran-dala maro eto amin'ny firenena. Voatotohina ny fiandaniany fitantanana ara-panjakana, ny fanilikiliana ara-politika hita taratra ny mifampiasana mpitandro filaminana andravana hitsika fitakiana samihafa. Nasongadin'izy ireo ihany koa ny farefon'ny androm-panjakana misana ny fifidianana toy ny seni, ny fanagadrana tsy aradrary ny mpanao politika, indrindra ny fanitsakitsahana ny sata manokana ireo filoham-pirenena teo aloha. Tranga izay mafisina izy ireo fa manohitoina ny fenitra demokratika ny SADC. Mibaribary ihany koa ny tsy fananjanany sy fanitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana sy ny tany tandalana. Mazava ny taremarika sy tatitra samihafa makasika ny zon'olombelona sy ny fitantanana ankapobeny. Eo ny fampiasana mpitandro filaminana tsy ara-drariny araka navarany Amnesty International ny taona 2012. Ny fanasokajianan'i Madagasikara ho firenena fa 170 amin'ny 20 momba ny trangana kolikoly navoaka ny Transparency International ny taona 2012. Raika amin'ny 20 isanjaton'ny malagasy miaina anaty fahantrana lalina araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ny volana Aprily 2012. Tsy misitraka herinaratra ny mponina, tsy afaka manohy ny fianarana ny ankizy noho ny tsy fampiana, tsy manana fahafana misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy ihany koa ny mponina. Tranga izay tsy azo ekena velivelo izy ireo. Na intsy arentitra ireo filoham-pirenena teo aloha milaza fa fitondrana maneho voninahitra fotsiny no misy fa tsy izay tena vokatra sy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka. Tsy misy drafitra fanatanterahana asa, na izany amin'ny tanjona apetraka, na ny tety andro sy ny teti-bola anaovana ny asa. Ahina ho izy ireo fa voafetra anatin'ny seho fotsiny fitantanana ny SADC, tsy mifanaraka amin'ny tena iainan'ny vahoaka. Miantso ny SADC araka izany izy ireo, ampatsiahan'i Madagasikara, ampiatra sy anaja tsy misy fepetra ny tondrozotra 2012. Ametraka fepetra anohana n'ireo rafitra misana ny fifidianana, ahaleo tena sy angarahara. Miantsona ny fainganana ny fandefasana délégation avy amin'ny SADC, ny Union Européenne, ny ONU, anao fanadiadiana manokana momba ny zon'olombelona sy ny fizotry ny fifidianana ka anao tatitra ra-potoana momba izany. Takina amin'izy ireo ihany koa ny ametrahana mangarahara sy tamberina ndraikitra amin'ny fitantanana,
ahafahan'ny firenena mampisitraka fitsaboana fanabeazana sy jiro ny mponina ao aminy no mafisina izy ireo teo ampamaranana fa tsy manaja ny fifanekena voasoratra eo amin'ny lalàna nasionaly ary voarakitra amin'ny lalàna iraisam-pirenena i Madagasikara. Mitaika andraikitra lehibe avy amin'ny filoham-panjakana ao anatin'ny SADC izany ahafahan'ny firenena malagasy mizotra sy mampiatra ny demokrasia ny mangarara ary ny asin'ny mponina ao aminy hoy ny fanamafisana. Manodidina izay vaovao izay misy ny fenitra tokony arahina sy ampiarina amin'ny fitantanana ny vondrona SADC fa tsy vita ny botolo toy ny misy eto Madagasikara hoy ny mpanao politika. Tombotsoan'ny mpikambana rehetra no tokony masoa ny chairperson SADC ka tokony hisiana asa hiatraika amin'ny fiainan'ny mpikambana rehetra. Mbola manalasala nefa ny hafehezan'ny mpitondro toerana io noho ny skandala maro matompona andraikitra tsy afa-miala ny filoha hoy ny fanamafisany fanadihadiana amin'ny sariny mbola avatsara. Tsy vita ny seho ivelany sy bontolo toy ny misy eto Madagasikara fa mitaky fenitra ny fitantanana ny SADC hoy ny mpanao politika. Voaresaka mazava ao anatin'izany ny demokrasia izay inina tsy hajaina sy tsany eto Madagasikara. Ary anatin'ilay vondrona SADC ihany koa misy fenitra tsy maintsy arahana fa tsy mitovy amin'ny ohatran'ny eto Madagasikara hoe bontolo tsy manaja demokrasia tsy manaja ny liberté d'expression fa tena hoe anisan'ny fenitra anankiray koa ao anatin'ny SADC le fanarahana ny resaka demokrasia. Taiza ho aiza zao iny fampanantenana nomen'ny filohan'ny SADC vaovao iny ho an'ny RDC Congo mahakasika le fanampiana ara-pitsaboana tamin'ireny afera olana mahakasika ny Rwanda sy RDC Congo. Tsy misy fahagagana na fiovana antenaina amin'ny fitantanana sy fikatsana tombotsoa ny firenena 12 mpikambana amin'ny SADC ny fanamafisana raha ny fitantanana firenena iray aza tsy voafehy. Tsy voatery hoe tombotsoa Madagasikara irery intsony zany andeha ho jerenao fa tombotsoa an'le firenena mpikambana ao anatin'le vondrona iray manontolo zany midikan'izany ny eto amintsika efa ao anatin'ny tena fahasahiranana indrindra fa eo amin'ny ara-pitantanana eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana indrindra ihany koa moa zany eo amin'ny lafiny ara-panabeazana dia dikan'izany itsika zany mbola tsy afaka manantena be hoe isy fiovana be na fahagagana ho vitan'ny filohan'ny SADC hoe hanomboka hisondritsika mifantatra fotsiny dia men'olona voninahitra isika Madagasikara ray manontolo mihitsy ny hoe mpitantana fa zany tsy misakana mihitsy ny hoe ho atao faralahin'ny zavatra ny vahoaka malagasy izay mbola mahantratra amin'izao. Tokony hiteraka tombotsoa amin'ny firenena malagasy ny fitantanana io rafitra SADC io kanefa mampametra-panontaniana ny fanapahan-kevitry ny mpitondro sy ny fomba hitondran'izany ka hivadika fampandrosoana na tsy hoy ny solombavam-bahoaka. Tsy sehatra nasionaly intsony zava-misy ka mandalasala izany malohana ireo skandala maro eto amin'ny firenena ankehitriny. Na tiana na tsy tiana, tompona andraikitra voalohany fitondram-panjakana ka tsy afa-miala amin'ny raharaha mafana toy ny Boeing 777 hoy ny fanamafisana. Fa ilay filohantsika ave zany anana an'ilay antsoina hoe influence satria misy filoham-panjakana maro miaraka aminazy eo ainy ve no mizelena io ainy ve na mamoaka ny ato rehetrarehetra mba hivadika ho développement économique eto Madagasikara ny fahananana zany hoe mitondra ny SADC zany sa tsaina. Raha jelentsika amin'ny côté politique local indray ilay izy dia za mahita hoe manalasala ihany suite an'ireny scandale be dia be nitranga ireny indrindra moa fa ty resaka relation internationale fitsiny ty Boeing 777 dia manalasala ihany amina toerana iraisam-pirenena no ametrahana filoha navitan'izany ataontsika hoe acte zany satria niny aresahan'ny filoham-pirenena dia firenena foana ny resaka tsy teny hoe technicien na ihany nanao an'io fa ianao no filoha dia ianao responsable foana ao anatin'izany. Anjaran'ny Madagasikara no mitantana ny vondrona SADC mandritra ny fimpitoam-piasany herintaona. Tsy manan-tsafidy ny firenena fa tokony hanaraka sy hanatanteraka avy hatrany ny protocole SADC izay nosoniaviny i Madagasikara. Tokony ho modely amin'izany ny mpitondra fanjakana raha ny faneho-kevitra samihafa. Isan'ireo teboka misongadina ao anatin'izany ny fanajana ny fahafahana maneho hevitra, ny fanajana ny fahalalana an-gazety na liberté d'expression, ny fanajana ny zon'olombelona sy ireo zo fototra maolona, ny demokrasia sy ny tano-tandalana, ary ihany koa ny fanaovana fifidianana madio sy mangarara.
Makasika ny raraboina triple 7 olona 2 tamin'ireo 13 voarorono niakatra fampanoavana atao amin'ny pak ary 1 mbola karono mikasika ny raraboina triple 7 vesatra maro no iampangana azy ireo toy ny kolikoly famotsimbola fanararo tampaefana fikamananjola izay iampangana azy ireo nambarany rivo rakotovao sy professeur Ralston Roger fa tokony atao ampahitsina sy tsy misy fepetra mialony fanadiadiana momba ny raraboina triple 7 ary anjarany antenne miram-pirenena ihany koa no manao famotorana parlementaire Narcisse Karazafy Taiziniana. Fanozogozonana ny fiandrianam-pirenena fanohitohinana ny filaminana anatiny kolikoly famotsimbola fanararotapahefana fampiasana osika sy fisandohana andraikitra fikambananjiola ireo no vesatra ny anjehana ireo olona voaroroy amin'ny raraboina triple 7 niakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly ny rara alina sy androany tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro teo avao nivoaka ny didy ka nahiditra ponja vonjo maika ireo olona 12 isan'ireo mpiasa mpanjakana ambony niakatra teny anivon'ny pak ny tale jeneraly ACM tsy niakatra teny amin'ny pak kosa ny ministra misana ny fitanterana teo aloha. Ny voapanga ao anatin'ny itsiraraha ity dia miisa 13 saingy 12 ihany no niakatra fampanoavana eto amin'ny pôle anti-corruption Antananarivo androany. Ny enina amin'izany dia orinasa avokoa. Ny enina hafa dia mpiasa ambony ao amin'ny aviation civile de Madagascar. Ny ankoatr'izay dia ireo mpiasa izay niarana nangana orinasa tamin'ireo teratany vahiny ireo. Ny zavatra azo lazaina ihany koa manontany ny rehetrarehetra makasika n'ilay FBI. Ny FBI dia tonga teto tokoa niarany salahy sy ny fandrombona tamin'ireo mpanao famotorana savaravina ireo mpikaroka fandikan-dalàna zany l'officier de police judiciaire izay ny brigade criminelle no nisahana an'izay. Le teratany vahiny ireo no nanao an'izay avy eo izay ary tantara zavatra be dia be. Le izy koa moa zany fanadihadiana nahitana vokatra izay tsy nafahany dia hoe nandalo loatra zany dia nefa zareo tsy mbola manonona tsy misy zany hatreto efa hatreto aloha tsy mahita trasina kely akory satria ao anatina liberté tanteraka ny nanaovana ny anketiny zareo reo. Dingana tsara ny fisokafan'ny fanadihadiana mikasika ny boina triple 7 saingy manentana ny itohizan'izany amin'ny fomba ara-dalàna ara-drariny ary tsy mitanila ny rehetra karazana famerana ny asan'ny mpanao fanadihadiana ihany anefa ny filazana mialoha fa tsy misy idiran'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra ity raharaha ity ho hiatrany rivo rakotovao tokony havaozana ny fomba fijery ho izy ka omena fahafahana feno ny mpanao fanadihadiana anao ny asany araka ny tokony ho izy ary avy eo hita mazava ny sy ny vokatra ny fanadihadiana hoe iza marina ny tomponantoka amin'ny raharaha. Tsara zany hoe toy zany ny fanadihadiana enganie mba hitohy hatramin'ny farany ary aina amin'izay tenareo tompona andraikitra voaroroy za man tsy mahita n'ilay hoe ny karazan'le olona na ny ataoko hoe ny eo amin'ny fahefanananan'ireo olona zay adiadiana amin'izao fotoan'izao mahita ianao secrétaire gardien any amin'le orinasa sy ny sisa eny mety ilainy reny tsara enony reny sao de nahita mahita olona fivezivezeny olona nentina eny resaka anjara mpitsara zany olona manam-pahaizana mpitsara fa ny ahy zany mampanahady zao re olona le teo ambomalaza tonga de taperana fotsiny efa ny tenin'ny filoha de efa zao zany iny nefa ny fitsarana vo mandeha ka zay ny any ahiko ary zay ny tsy hoe antenaiko fa zany hitakinany hoe mba tanitandalàna isika fa tsy tonga de tapenana fotsiny hoe reto tsisy idirany amin'io fa ngafa vita re olona ny fanadihadiana no misy filazana sady fa tsy misy mihitsy ny idiran'ireo tompony andraikitra amin'izay zany very ny volamena atsika atao anatin'ny ministera tampona teo ka any ah zany no mahatonga amin'ny teny an'izay hoe enganie ary miangavy ny fitsarana mihitsy fa io moa fisaram-pahefana io ary tsy tokony teny betsaka amin'ny tsony ireo
mpitondra anatin'ny exécutif na filoha-pirenena io na premier ministre mihitsy satria isika miaraka avy reo de azo atao hoe ahina daholy. Tsy tokony havelangina fotsiny amin'izao ity raharaha-goavana ity ho kosa ny profesora Ralson Roger zony vahoaka ny mahafantatra ny marina ary andraikitra lehibe ho an'ny parlementaire ny manara-maso akaiky an'io raharaha io. Akoatra ny fanadiadiana ataon'ny rafitra ara-pitsarana sy ara-pitsikilovana maro samihafa dia mananjo tanteraka ihany koa ny antenimera-pirenena hanao fanadiadiana manokana na enquête parlementaire mba hijerena akaiky ny zava-miafina sy ambadika rehetra amin'ny ity raharaha-bohina triple set ity. Miantso ny filoha-lefitra fahafito eo anivon'ny antenimera-pirenena araka izany hanao izay enquête parlementaire izay satria raha nisy olom-bavam-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana tsy handray izany fanapahan-kevitra izany mihitsy ho hiatrany izy nanamafy. Reto manao ansoavy mihitsy ako ny filoha-lefitry ny antenimera-pirenena fahafito izay lehibe mpanohatra tokony izy hanokatra fanadidina parlementaire. Zoany tanteraka mihitsy zany kasika an'ireo zavatra indrindra io bohina io fa hanimba be dia be a Madagasikara io ka tokony izy hanokatra an'io mihitsy fa tsy handrasana ny zareo amin'ny manoana fitondrana reo tsy hanao an'izany mihitsy fa izy ny tena engavin'ny olona mihitsy mba hanokatra ny enquête parlementaire io fa tsy tokony avela hipetraka fotsiny amin'izao raharaha io tena mamodozy io manimba amin'ny firenentsika io ka marina fa maro ny voasaringitra ao anatin'io tsy mila zavaina akory fa fantatry ny olona zany ary izay indrindra ny tongony hoe atahoratsika sosanatry sosanatry ka hiteny ny filoha américaine izay fantatritsika tsara fa mpandraraha be matanjaka reny ka hiteny indray izy anoatra ny tany Ukraine hoe omeko fitaovam-piadina nareo fa omeo arena kibon'ny tany ako dia voaterina anaky n'iny Ukrainiana ka sao dia zay koa no hotakalo eto Madagasikara hoe ampangininy ity fa izao kosa ny takalony ngatahako aminareo. Zay ny tena tahorana mihitsy zay ka dia mila tena korofonina mihitsy zany le zavatra asikafina hatrany amin'ny farany mihitsy fa tsy mety le izy satria atahorako za tena manahy zany mihitsy Olona 12 tamin'ireo 3 voaroiroy no niakatra fampanohavana tao amin'ny Pâques ny Alny Zoma 12 aogositra teo ary 12 mbola karohina. Akoatra ilay teratany indianina tompony orinasa sy ireo mpitantana ilay orinasa dia nisy olon-tsotra mpiambina tsotra nalefa amponja ny 12 eny Antanimora, ny 9 eny amin'ny fonjana Avaradrano, ny iray Antsiefa ary ny iray any Manjakandriana. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny raharaha ity. Maro ny fampanantenana nataony filoha tao anatin'ny 12 taona kanefa tsy nisy tanteraka ary vola be novery tamin'ireo tetika asa aingitraingitra lazaina fahalaram-pamehana ho ifetra rahalamozafy milona sy olom-bavam-bahoaka eny anivon'ny boriboritany fahadimy. Tapenam-bava ho izy ny fanoherana sy ireo tsy mitovy hevitra ary fa manandalitra ny manodidina ny mpitondra no mampikatso ny firenena ao anaty krizy. Profo mazava ny tetika asa teleferika izay mitaky solika be nefa tsy mahavaolana raha mbola 700 ny malagasy miaina anaty fantrana lalina fanadihadiana. Nandritra ny 12 taona nateo amin'ny fitondrana ny mpitondra ankehitriny. Maro ireo fampanantenana nataon'ny filoha Ampernas izay azo lazaina ho fifanarana ny fanaovany tamin'ny vahoakany. Mbola lavitra ny zava-bita sy ny vokatra azo tamin'ireo fampanantenana ary vola be no narina tamin'ireo tetika asa tsy voadinika lalina izay angitraingitra ny akamarony. Tsy hita taratra ny politika mazava entina mamany olany vahoaka sy ny fijerena ny sosialim-bahoaka ka mahatonga ny fitotongana eo amin'ny rafim-piainany sy ny fivelomany vahoaka malagasy. Jerena mpanarahana misy fenitra iresa-pirenena fa tsy ambava fotsiny toy ireny hoe hôpitaly manara-penitra, kianja manara-penitra. Tsy izay le fitantanana an'ilay firenena fa misy ny fanao araka ny teniko teo hoe iraisana universel. Ty moa zany dia spécial mihitsy ty mpitondrantsika eto sy reto fitondrano reto satria ny vavano nandeha mialoha ny oeraoera sy ny teniny be deabe dia rehefa tsy tanteraka izany satria sahako ny manambara eto fa manana fitadidiana isika nisy ny fampanantenana sy ny contrat ny fanaovana na nanomboka tamin'ny 2024 raha nanonga mpanjakana Andriamatoandro Rajoelina sy ny ekipany dia nambara ihany koa fa hoe voafidy tany amin'ny asa 7 ambin'ny 2024
nefa fividianana moa tsy tena za fa tsy te hidirantsika lalina nisy ny contrat ny fanaovany tamin'ny vahoaka nisy ny fifanarahana hoe fidio a nandao anampy anongampanjakana fa ovatsika an'izao so zany hoe nisy fifanarahana sy contrat tao aiza ho aizy zay am'izao fotoana zao aiza ho aizy ireny fampanantenana nataony akoatra nylay teneniko teo hoe misy fomba fitantanana fijerenany sosialim-bahoaka iraisam-pirenena fa tsy hoe zay tandrivony lohany atapena-bava matetika ireo avy amin'ny fanoerana izay tokony aneo sy anintsy ny lesoka ataon'ny fitondram-panjakana tsy vitsy ihany koa ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana inina mpanginina profo zany fa ny fiarovana ny tombotsoany manokana no tena zava-dehibe ho an'ny fitondrana fa tsy ny tombotsoa ny vahoaka toetsaina izay mahatonga ny firenena tsy androso sy mahatonga fahantrana lalina iaina ny vahoaka malagasy hoe matony zay mitsikery izay a tianivon'ny fanoerana adidina izay fa tsy averina ty aminay le fantany hoe inona ny mba nataonareo ho an'le vahoaka zay ange tsy mitatam-bola ianareo no mitatana ny finance publique ny volam-panjakana de ampelantsika aminy koa nyfanontaniana satria zay ihany foana no averimberina inona nataonareo taminareo mbola atao anatin'ny fanoerana ary nisy zatra nataonareo ho an'lay vahoaka ave ianareo mbola tsy teo amin'ny fitondrana mba valio mazava izay fa izay le asan'lay fanoerana fa tsy hoe refa eo amin'ny fitondrana ianareo dia hainareo le mamaly ka ny zavatra tiako tenenina hoe tsy misy tanteraka lasa fitiavatena no manjaka ary rehefa miezaka ianao a mampafantatra an'lay vahoaka sy mampatsiah ny adidiny zany fitondram-panjakana zany toy ny ataony ny ray mandreny ny fiangonana zay tsy levo mivavonondrareo mihitsy moa am'izao tsika miteny zao miaraba manokany ty andalana miaraba ny filovavaoan'ny FJKM pastera zaka ary mampirisika anao satria raha mandreny anareo anivon'ny fiangonana na inona finoana fa ny FJKM moa zany io resantsika io dia nijorona trany a satria ianareo no atao hoe tena farany ahafahan'ny vahoaka iateherana manoloana am'izao hoe zavatra fahasaranana misy satria na ny volany araky ny teninao ny volany ary nefa tsy eo intsony nambarany hatrany fa mifamahandalitra ampitoerana ny mpiaradia amin'ny fitondrana ary izay ny mahatonga ny firenena ho latsaka anaty-kizo sy fahantrana toy izao atao ambetiteny efa vahaolana ny teleferika kanefa voaprofo izao fa fandanidanimpona ny fotodrafitrasan'ny teleferika izay mitakisoloka valonjato sy arivo litatra isan'andro kanefa ny jiramahaza tsy mahavita manome herinaratra ampy ho an'ny rehetra fitaka ny filazana fa termika io tetika azy io ary fitaka ihany koa ny fanambarana fa tombotsoa ny malagasy tsy misy afa-tsy zay neto de mamandalitra n'lay filoam-pirenena toy ilay minisitra manao tatitra manao hoe tena miariary mihitsy ny fahombiazana tamin'ireny fandraisana nyreny fivoriny sadek teteny tsy mariny zany satria tsy ampiatsasany akory tsy ampiatsasaky ny firenena mpikambana no nandefa ny filoam-pirenena na ny chef d'état natao ny mpanjaka tsy ampiatsasa satria fito tao anatin'ny enina ambiny folo no tonga teto Madagasikara zany ve de ho fahombiazana de mbola fanana lalitra indray le vahoaka manao hoe fifidianany reny tsy mariny zany satria efa fantatra nitondra tao anatin'ny 5 taona sy 10 taona efa fantatra mialoha satria ifandimbiasana lay fitantanana n'lay sadeky fa maninona fitahanareo le vahoaka zay zany ny politika le mpitondra amin'ny akapobeny moa asa tsy hitako tsony zay ola zany amin'ny ana fa fahasairanana ary raha sosialim-bahoaka ny tena nijeren'ireo olon'ireo hoe tsy aingitraingitra toy iverenako le teleferika satria anisan'ny andalovan'ny zany ty amin'ny boribory tany fahadimy na laniny tenanay a mino mihitsy fa tsy misy ho sarotra ny hoe ahita orinasa na vondrona hitatana anaiky hitatana an'io ary io mbola mino hoe nareo fahamorona subvention tsy mainty afara am'izay io raha izao lalany zao tsara ny mampatsiah fa ny valopolo isanjato ny malagasy dia miaina amin'ny vola roa faingo $5 isan'andro raha ny fepetra iray isam-pirenena napetraky ny banky iray isam-pirenena olana fototra ny fahantrana eto Madagasikara tafakatra 7.90 faingo 9 isanjato kosa ny fahantrany mponina ambanivohitra raha toka 5.50 faingo 5 isanjato ny fahantrany mponina an-tanàn-dehibe. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy rahany antoko politika ihany ny fanaovana politika fandraikitry ny olom-pirenena tsirairay indrindra ny vehivavy hoy Joasy Eleonora ka ilaina ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny sehatra politika ho fampandrosoana ny firenena maro atao ny vehivavy manampahaizana sy manana traikefa amin'ny sehatra isan-karazany ka tokony entanina andray andraikitra amin'ny fanapahan-kevitra antoka lehibe amin'ny fanorenana fiarahamonina
mirindra sy mahomby kokoa ny fanomezan-danja ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny politika hoy ihany Joasy Leonor raha tafaresaka tamin'ny Narcisse Karazafy sy Tahiriniana. Tsirarahany antoko politika ihany fandraikitry ny olom-pirenena tsirairay mba hitondra ny firenena ho an'ny fampandrosoana ny fanaovana politika saingy matetika ny fitondratena ny mpanao politika sasany no mandoto sy manimba endrika ny politika eto amintsika hoy Joasy Leonor. Efa maro ny fanentanana natao ho fampirisihana ny vehivavy hiditra amin'ny sehatry ny politika. Tsy misy fiofanana manokana nefa ny fanaovana politika fa kosa ny fahendrena, ny fahaiza-mitantana ary ny traikefa amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiainana andavanandro dia efa ampientina manao politika ary ahafahana mitondra izay fiovana sy fampandrosoana izay. Ny atsasa-manila ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy avokoa ary ny fisian'ny vehivavy eo amin'ny sehatra ara-politika dia mampirindra kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra ho hiatrany ny nambarany. Tsara apetraka hoe ny fanaovana politika dia andraikitra ny olom-pirenena rehetrarehetra amin'izay vonteo tsy hoe zava fandrindrana firenena io fametrahana lamina mitondra makany amin'ny fampandrosoana izay ny kendrena amin'ny fanaovana politika fa mpanao politika izany no matetika indraindray manodina anazy io amin'ny fanararaotana isan-karazany sy fanapaka-pahefana izay mandoto ny sehatry ny politika. Ka raha izay moa ny antony anaovana politika, inona ny tsy anaovan'ny vehivavy malagasy politika afa ny didy aman-dalàna eto amintsika tsisy tena hoe sakana kanefa kosa eo amin'ny kolotsaina sy eo amin'ny fiarahamonina no hitrangany izay zavatra izay ka efa maro ihany ny fanentanana ary ny tenako mampirisika hoe atsasa-manila ny malagasy ny vehivavy dia aloha tsika vehivavy mba hanana fahasahiana sy fahavononana andray andraikitra raha misy ny azontsika atao tandrifantsika ao anatin'izay miankina amintsika vehivavy tanteraka io etsan-dan'izay misy ny ataoko hoe tsy hoe fiofanana ho mpanao politika tsisy izay fa ny fahaiza-manao sy ny fiofanana amin'ny lafiny zavatra maro eo anatin'ny fiarahamonina izay ahafahan'ny vehivavy mitondra ny tsara indrindra ho an'ny firenena. Maro ireo vehivavy manam-pahaizana amin'ny sehatra maro samihafa eto Madagasikara tsy tokony hijanona anjorom-bala izy ireny fa tokony entanina indray anjara mavitrika amin'ny politika. Ny firenena raha teo mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay na lahy na vavy mba ahazahoana miatrika ny fanamby ara-tsosialy sy ara-toekarena. Fandraisana andraikitra ho an'ny firenena sy ho an'ny taranaka ny fanaovana politika. Ny fanapahan-kevitra raisina an'io dia hiteraka vokatra maharitra ho an'ny fiarahamonina rahampitso ho hiatrany Joasy Leonor nanamafy. Nambarany fa misy ihany ireo vehivavy mpanao politika voatsikera noho ny fitondrantenany na ny fomba fanaony saingy tokony tsy atao sakana izany satria maro ihany koa ireo vehivavy mpanao politika mijoro modely sy manam-porofo fa afaka mitondra fiovana tsara eto amin'ny firenena. Ohatra amin'ny politika ty zany dia ohatra ny atao hoe za tsy manao politika fa maninona ary ianao tsy manao politika nefa ny firenentsika mila anao, ny fiarahamonintsika mila anao ka ny anahy zany dia averiko ihany hoe ny fanaovana politika dia fandraisana andraikitra ho an'ny firenena, ho an'ny taranaka, ho an'ny fiarahamonina ka raha everintsika vehivavy misy ny tsy mety na misy ny tokony hatsaraina alors isika mba tondra ny anjara birikintsika ao anatin'izay ary iarahantsika misalahy ihany koa raha misy ny sakana satria arakaraka ny fidirantsika tsehatra sy ny zavatra ataontsika no hitarafana azy. Mampalahelo moa fa indraindray ny vehivavy mpanao politika misy somary mamoatsampona mampalahelo fa tsy dia hoe izay akory ny vehivavy mpanao politika rehetra fa misy ny tena manao ankitsy-po, misy ny tena manao anatin'ny fahalalana sy ny fandraisana andraikitra feno ary mahasoa ny firenena izay zavatra izay ary izay koa ngamba ny ananantsika vehivavy sehatra eo amin'ny toe-karena sy eo amin'ny kolotsaina izay ankinana be ny fampandrosoana firenena. Ilaina araka izany ny manome lanja sy sehatra ireo vehivavy samandray andraikitra eto amin'ny firenena satria antoka iray lehibe amin'ny fanorenana fiarahamonina mirindra sy mahomby kokoa ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny sehatra ara-politika.
vaovao manodidina ny finoana kosa indray miantso ny fitondram-panjakana mba andray andraikitra manoloana ny fanaratsiana sy fanaparitahana tsao atao amin'ny tambazotra antserasera mikasika ny filohan'ny FJKM vaovao ny mpanao politika Rivorakotovao tokony hajaina ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana ary ny teny avoaka ny dia tokony ho raisina ho fananarana hoy ihany ny faneho-kevitra fanadihadiana. Mahagaga sy mahakivy hoy Rivorakotovao ny tsy fisian'ny fepetra raisy ny fitondram-panjakana momba ny fiantsiana sy ny fanaratsiana atao amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny filovavaon'ny FJKM voavidy dia ny mpitandrina Zakarimasy Andriamampianina tsy misy fandraisana andraikitra ny tsapan-draharaha miady amin'ny elokanabaka hoy Rivorakotovao kanefa olona ambony ara-pinoana no aratsiana sy tevatevaina manoloana izany dia ny antso manokana Andriamatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Rivorakotovao mba handray andraikitra toy ny fanaony rehefa misy raharaha mafana eto amin'ny firenena. Fa dia eto zany za tsy de ananina be nireny fa ny tena mitodika aina amin'ilay fitondram-panjakana mitodika aina ministry ny izy ny communication zay mailaka be mihitsy raha vao maheno avaty amin'ny fanoherana na ny olona tsy mitovy hevitra amin'izao fitondram-panjakana zao tonga de miteny andrainy andraiky ny fitondram-panjakana aizy ianao zao madame ministre aizy ianao satria zavatra mamoehatra zavatra lazain'ireo olon'ireo sa ianareo mihitsy ve sanatriany zany sanatria no maniraka hevitrareo mihitsy ve ny maniraka satria eritretinareo fa tsy de ankafiziny fitondram-panjakana loatra ny zavatra nataony ny fidininy be sy ny maro tao anatin'ny raha manokana ny fitsika inona ny dirana fanoherana amin'izany raha zany ny fanoherana ka eo mampieritreritra zareo mpikarakara cybercriminalité ny tsy mba misy manetsika satria manelingelona manakorotana ny sain'ny olona ane zany mba olona maromaro any ane zany miaina ao anatin'ny ataoko hoe ny FJKM zany sy ny kristianina akapobe fa maninona ny reo olonareo ary fantatra fa fomba mampanao an'ity fitondram-panjakana ity reto mampiasa an'reto fake news reto anehoana ny heviny. Saripady ho hiatrany ity mpanao politika ity ny fiangonana ka tokony ho hajaina manana ny lalana mifehy azy raha toy ny FJKM ka tsy tokony hidirana lalina misata mifehy azy tsy andraisan'ny fitondrana fepetra nefa ireo mpanelitsao ho hiatrany Rivorakotovao kanefa ireo ny tena manimba ny toe-tsaina mamalagasy. Mpaminany ane ny fiangonana atao hijoro amin'ny famarinana ane ny fiangonana ajaina ane zany mba hisian'ny fiarahamonina miara-mirindra koa fa tsy hoe ny hevitro na ny hevitra hoe ary indrindra avekonay mandeha raha tokantranony FJKM manana lana mifehy azy izy fomba fanendrena rehetrarehetra reo inona ny de anaratsiana zany satria nanahirana nareo ve ny olona rany tsy manahirana iny fa ray aman-dreny raha raisinareo ray aman-dreny izy dia inona ny tenin'ny ray aman-dreny anitsinanao ny tenin'ny ray aman-dreny raha misy tsy zakanao de mandeha fotsiny ianao fa za raisina hoe ho anao le izy ka zany manontany an'izany ianao isorako de manaroatra mihitsy hoe ory fitondram-panjakana aizy nareo hoe aiza amin'ny ministeran'ny intérieur aiza amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka aiza ny gendarmerie am'reto olona manelitsao manakorotana manambany ary vao maika manimba ny fiarahamonitsika eto Madagasikara zany amiko ny teny hoe fanakorotanana anatiny amin'ny firenena zay misy raha sanatria ve rapitso mikomy io atoko-pivavahana zay tsisy mihitsy akory zany de inona natao ny fitondram-panjakana ho raisiny mpanohatra ve zany reo olon'ireo fa manana fambonitsaina ary tsy zany ny joroan'ny fiangonana akory. No mafisiny fa tokony ho raisina fananarana ny tenin'ny mpitondra fivavahana fa tsy izy ireny indray no atao fahavalo. Aloha mpitondra de faly satria mba arofanina zany reny arofanina ray aman-dreny reny ray aman-dreny mijoro reny ohatrany ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina ray aman-dreny mpiangonana mba ilaza aminao raha fa mizatra tsy mety ary hitondram-bavaka anao anetsika anao mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa fa inona ny davinao hoe de politika ve zany ny any amin'ny fiangonana zany ane manahirana ary zareo hoe mieno ianao zay moa katolika ianao hoe zao raha mieno mitoriteny mopera misy masika be koa rehefa mitoriteny de ho raisinao anao le izy za zao tamin'izany tondra misy tsy mety nataonay akao am-piangonana raha raisiko tamin'za ministra de io zay tena za mihitsy zany ny tenen'ity mopera ty fa ny raisiko le izy noho nivoaka ny fiangonana hoe misy zavatra zany tiany fiangonana olazaina ka za raha ry mba atompona andraikitra mba afaka anovany zany zay lazaiko hoe faly raha za manokana
de zay no reverenako aminao hoe raha za ny fitoram-panjakana de faly foana raha za mpitondra hoe mba misy arofanina zany eto amin'ny fireneny fa tsy le olona mively amponga ao aminao mibilisatra isan'andro isan'andro za moa de amin'isale manà foana hoe misy farany zavatra rehetra de ho hitanareo ary zany hoe aiza daholo le olona mively amponga isan'andro milaza fa mety de mety daholo zavatra rehetra raha tsy ahivina adelano filohan'ny FJKM tamin'ny ity herinandro ity ny mpitandrina zakarimasy andriamampianina nandritra ny sinoda lehibe faharoapolo natao tany taolanaro farany teo fiangonana manoloana ny teknôlôjia vaovao sy ny faharanita-tsaina artifisialy loha hevitra ny ompana ny famelabelaran-kevitra io androany tamin'ny famaranana ny iray volany sefab na sampanasa ekonomika momba ny fampalalam-baovao eo anivony FFKM mivoatra tamin'izany fa tsy afa-miala ny fiangonana saingy mitady ny fomba sy fanabeazana ifehezana ny teknôlôjia tsy teradoza malohana ireo ambana amin'ny fampiasana izany fanadihadiana amin'ny sariny mbola hafatsara efa mananika ny dimy lavitra ny mponina mampiasa ny internet ho maneran-tany midika izany fa tsy afa-mialany koa i Madagasikara saingy mila fahafahezana ny fampiasan'izany amin'ny fiainana andavanandro mivoatra hatrany ny teknôlôjia tonga hatramin'ny fampiasana ny intelligence artificielle na faharanita-tsaina artifisialy alazaina fa afaka mahasolo ny fisainan'ny olombelona na ny fahaizan'ny olombelona mihitsy ao anatin'ny solosaina sy teknôlôjia vaovao misy ny tombony tsy vitsy any koa anefa ireo ambana vokatry ny fampiasana izany indrindra amin'ny fampalalam-baovao no izy mitarika any amin'ny vaovao diso raha tsy voatandrina tsy afa-misaraka amin'io ny fiangonana na eo amin'ny resaka fitoriana filazantsara fotsiny ihany aza ka mitady ny fomba ifehezan'izany tsy teradoza ho an'ny fiaramonina ny faranita-tsaina artifisialy zany dia afaka ampiasaina amin'ny zavatra tsy de mahasoa ihany koa ohatra hoe fampalalam-baovao diso ohatra amin'ireny hoe fake news moa fahafantarantsika satria ny intelligence artificielle zany afaka manamboatra sarin'olona anankiray na zavatra anankiray na zavatra tsy marina akory nefa ary zay mety isolon'ny olombelona ve izy satria zay ny tena atahorana indrindra zany zao hoe ny asa zany ny asan'ny olombelona zany zao zanak'olombelona dia lasa ohatrany hoe ataon'le faranita-tsaina artifisialy daholo raha tsy misy ariny efa mavita amin'ny teny mihitsy miresaka amin'olona ny faranita-tsaina artifisialy hitako fahaiza manao ny fampiasana ny faharanita-tsaina artifisialy ny olombelona no mibaiko azy fa tsy izy no mibaiko ny olombelona ao ny fanazavana azo vadika hitondra zavatsoa sy tombony ho an'ny mpampiasa azy ny IA ny ampianarina zany an'izay zava-misy amin'ny resaka faranita-tsaina artifisialy zay ny zanaky ny fiangonana rehetra tokony afantatra an'izay ihany koa ireo mpirehetra sy mpitondra fivavahana ahafahany zareo ihany koa maka ny andraikitra tandrify azy ary indrindraindrindra dia hoentina amin'le zavatsoa no tokony ampiasaina ny intelligence artificielle zany hoe izy ho baiko ny olombelona fa tsy hoe ny olombelona tsy hoe izy no hibaiko ny olombelona zay mantsy le ambana anankiray isan'ireo loha hevitra ny doniana nandritra ny famelabelaran-kevitra na namariana ny famaranana ny volan'ny sefab na ny sampanasa ekonomika momba ny fampalalam-baovao eo anivony FFKM androany ny loha hevitra hoe ny fiangonana manoloana ny teknôlôjia vaovao sy ny fahaniratan-tsaina artifisialy ny sefab izay iray amin'ireo sampana valy eo anivony FFKM ahitana mpikambina 7 izany hoe misy olo-taina 7 isaky ny fiangonana izy ireo no miandraikitra ny serasera eo anivony fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara raha ny vaovao dia ivoaka tsy ho ela ny page Facebook ofisialy sy ny site web ny FFKM ahafana manaraka ireo vaovao tsara ho fantatra rehetra Vavaony sosialy iray amin'ireo foto-drafitra sa lehibe iankinany fambolem-bary manodidina n'Antananarivo ny tohon-drano Antsapanana izay manondraka tanimbary 720 hektara ao amin'ny komina fiombonana Ambohitrimanjaka Akadimanga ary Ambohidrapeto saingy mitaky fanamboarana isan-taona noho ny fahasimban'ny foto-drafitrasa ka andaniana 30 tapitrisa ariary zany zava-dehibe ny fikojakojana tsy tapaka satria manampy amin'ny fahavokaran'ny vary sy mampidina ny vidiny eny an-tsena
vinavinaina iditra amin'ny eo anelanelany iray hatramin'ny 30 septambra ny famotiran-drano voalohany ary eo anelanelany 9 hatramin'ny 30 oktobra kosa ny famotiran-drano faharoa. Narcisse Karazafy, Taiziniana. Iray amin'ireo fotodrafitra sa lehibe ankina ny fambolem-bary manodidina n'Antananarivo ny tohadrano Antsapanana izay manondraka tanimbary amin'ny komuna Fiombonana, komuna Ambotrimanjaka, Akadimanga ary Ambodrapeto. Velaran-tany 720 hektara no tondrahana amin'ny alalan'ity tohadrano ity. Vokatry ny fiakaran'ny rano matetika nefa dia simba ary mila amboarina isan-taona ny fotodrafitra azy io ka mahatratra 30 tapitrisa ariary ny vola lany amin'izany. Dia ny komuna Ambotrimanjaka, ny komuna Akadimanga, ny komuna Fiombonana ary ny komuna ambanivohitra Ambodrapeto izay manana velaran-tany 2400 hektara. Izay zany no tondrahan'izao barrage zao. Ary araka ny fifampiresahana tamin'ny NDA izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny mahakasika ny rano ihany koa dia vinavinaina ny idirana izao rano izao manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 30 septembre ary aorinan'izay dia ny 16 octobre jusqu'au 23 indray ny fidiran'ny fandroana. Dia raha ny teti-bidy moa zany amin'ny fanototosana izao fanamboarana ny barrage zao dia eo amin'ny manodidina amin'ny 30 millions d'ariary isan-taona eo zany ny vola lany ny fanatanterahana an'izay. Zava-dehibe ny fanarenana sy fikojakojana tsy tapaka ny tohadrano Antsampanana satria miteraka voka-tsoa lehibe ho an'ny fambolem-bary eto Antananarivo renivohitra izany. Rehefa voahaja ny fandrindrana sy ny fikojakojana azy dia manampy amin'ny fahavokaran'ny vary zany ary mampidina ny vidin'ny vary eny an-tsena. Tsy maintsy asiam-panavaozana foana isan-taona. Ny antony dia rehefa mitondraka ny rano dia tsy maintsy vaky foana zany barrage io. Ary metan'ny rano zany ilay fotodrafitrasa izay ho atao. Haindehibe araka nambarako teo ho an'ny vahoaka rehetrarehetra amin'ity faritra Ambotrimanjaka sy ny taosy manodidina io izany fambolem-bary zany. Ary anisan'ny mitondra ny laharana voalohany eto amin'ny faritra Antananarivo. Vinavinaina hiditra ny iray hatramin'ny 30 septambra ny fampidiran-drano voalohany ary ny 9 hatramin'ny 13 oktobra kosa ny fampidiran-drano faharoa. Fanatanjahantena mila mafisin'ny barian'i Madagasikara ny famonom-baolina amin'ny lalao manasa-dalana hatreny ny 20 aogositra ho avy izao ny mpitikitra. Raha naneho ny heviny manoloana ny fandresena azon'ny ekipam-pirenena malagasy omaly tamin'ny lalao ampahefadalana. Tsy sarotra ho an'ny bare ny mahita fandresena amin'ny iray amin'ny Soudan sy Algérie hifanandrina amin'ny manasa-dalana. Fandroan'izao ny mpilalao no tafita hiakatra amin'ny lalao manasa-dalana taorian'ny tamin'ny taona 2012. Manapirofo izany hoy ny fanazavana fa efa manomboka lasa lavitra ny kitra malagasy. Fanampanazavana. Tafakatra fandrony amin'ny manasa-dalana iadina amin'ny tranona 2012 ny Barea Prime omaly nandritra ny ampahefadalana no tanterahina tao Kasarani Stadium. Resiny tamin'ny fandakana tsirobu 4-3 ny Harambee Stars Kenya rehefa ny saraka raisiray nandritra ny 90 minitra sy ny fanalvam-potoana. Raha iverena ny fizotro ny lalao raha tsy fiditra ny bareny Madagasikara ka nanaraka ny fanafiana totoafo nataon'ny Kenya mpampiatrano teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Voafen'izy ireo ny lalao nanatombo tamin'ny fitazomam-baolina ny Kenyan 20 isanjato raha 70 isanjato ny any bare. Niezaka ny fiatrano ny lalao ny tompotany saingy tsy tafavoaka naloana ny Rirado Sirtoni ny ampy any Bono. Mbola nisongadana ihany koa ny fahaizan'ny Toldo mpiandro Tsatobi. Tetsy andaniny Endry Lalana sy Daksa nandrindra ny fanafiana teo vonin-kanja. Tsy nisy ny baolina maty nandrindra ny fizaram-potoana voalohany ka aotra sy oatra nentina ny ala sasatra. Entre Doki, le numéro 3, Tony le numéro 4 et les gardiens, c'est plutôt solide dans l'axe. Il faut encore aller chercher peut-être la dernière opportunité dans cette première période. Ça ne passera pas et l'arbitre sénégalais Adalbert Diouf ne laissera pas une seconde de plus. Ça va être la pause ici au Kasarani Stadium. Mbola raha tsy fitrehana nefa ny bare teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. 2 minitra nanombohan'ny lalao teo amin'ny minitra 7 nanao fahadisoa ny Bono nahazo coup-franc i Kenya. Ny antefa teny amin'ny lomany eo mihitsy ny baolina ka nanakobana ny arato malagasy. Nitarika reny ohatra ny Harambee Stars.
tsy niamitra tamin'izany ny bare minitra fahasivy ambinipolo nisy ny daka nataon'ny lalaina voarain'ny vodelarana kenianina tao anatin'ny faritra tsy azo ivalozana penalty ho an'ny bare tafitra izany rehefa nodakany fenoasina ka resy reny nisy tena nisy laitra be. C'est lui qui va être à l'exécution de ce... Non, c'est Mouchiri, pardon, pour le Kenya. Mouchiri, fort devant le but. Et c'est sur la tête. Au centre de Bono. Et ce ballon récupéré dans la surface de réparation. Il y a main, il y a penalty. Qui a été très très bon. Ah non, ce n'est... Oh non. C'est le buteur. Le joueur de Aziz Aïssia. L'arbitre Ano Assina face à Bernard Mondi, c'est sans problème. Madagascar revient au score. Madagascar marque son 4e but. Ny fandibiasana ny fanafiana avy eo saingy tsy nisy baolina maty intsony hatrany amin'ny fanavalim-potoana toy izany ihany koa nandritra ny 10 minitra indroniditra tao amin'ny fanalavam-potoana ka voatery niditra tamin'ny tsotsoromam-bisarana ny rotonta na ny penalty itokony ho tsy nahafaty ho an'ny bare raha omidrasy Kimbwawe kosa ny an'ny Kenya ny ray voasakany Toldo ny ray farany kosa ny voaka lavitra ny Tsadobi daka 4 araka izany nampidiriny bare daka 3 kosa ny tafitry ny mpifanandrina ici izay nahazony Madagascar ny tapakila amin'ny manasa-dalana. Lui et du public, c'est parti, c'est dedans. Toki s'est arrêté par Benamondi. C'est à croire qu'il n'est rentré que pour ça et il l'a assuré. Le 3e tireur et qui marque. Ovino qui marque. Au tir au but, obligation de marquer, c'est fait de la part de Fano Osina. Tasker qui prie, qui s'élance et qui ne marque pas. Tokinaina, et voilà, il marque avec Kilo, auteur de l'ouverture du score, qui s'élance et qui rate, c'est fini au Kasarani Stadium, ça ne rentre pas, c'est Madagascar qui va passer en demi-finale. Le public kenyan n'en croit pas ses oreilles ni ses yeux, c'est fini, le Kenya. Namtantaina lalao ireo pitikitra, tsara ny vokatra. Mety ny atao saingy misy ny mila renina indrindra eo amin'ny famonom-baolina. Mety le izy fa any amin'ny famaranana ny famonom-baolina zany tsika mila manao zavatra tsara hoe tonga de mba mitady pointure zany rehefa anina fa tsy midribble be na anina fa mba mampipitapita baolina de fa mandresy foantsika de mba miara-mety antsika manohana ny ekipa tsika fa tsy manana fatsireo tsika amin'ity saniny ity de mba mirary soa zany tsika mba ho tonga amin'ny finale izy de mba hitondra ny kopy moa de tia Madagascar de alefa Baria tena napanaitaina fa tsako fa amin'Andriamanitra ngambo reny fandreseny reny fa meso tandre afaka tsika amin'io ka afaka tsika any amin'le mamombo baolina tsika ny tiampy any amin'le atakatsika ny tiampy ny défense moa misy ambarina kely ihany koa fa efa nety izy teo ya Baria. Ireo amin'ny Soudan sy Algérie no ifandonany Madagascar amin'ny lalao manasa-dalana ho tanterahina ny 20 aogositra ho avy izao. Tsy sarotra ho an'ny bare ny mahita fandresena amin'ny lalao io hoy ny fanamafisana raha voafety tsara ny teknika. Ny amin'ny lafiny teknika tsika zany tena sahirana be mihitsy amin'ny famonom-baolina fa raha vovokainy tsika manana no vitana sisa zany de izay zany ny atsipy amin'ny coach Roro hoe mba jereo le finition resaka famonom-baolina le manarinary baolina fahatany fa tokony mbola azo avozina azo arenina tsara le fa na de zany raha tsara foantsika mahay raha le Sénégal aloha zany de izay no mafy indrindra fa ankoatran'ny Sénégal tena azo resena tena hoe resitsika raha Ouganda na i Soudan na i Algérie zany de resitsika tsara tena resitsika mihitsy fa i Sénégal ihany mafy le efa nandesantsika tamin'ny demi-finale farany amin'izany manantena foana hoe tafiakatra finale malagasy. Nametraka ny diatana ny fandroana eto Afrika indray ny bareny Madagascar tamin'ny vokatra azo tamin'ity lalao ity. Afaliana ny any malagasy alina taoriny ny fandresena. Nivoaka ny trano ny ankamaroan'ny olona naneho ny afaliany niaraka tamin'ny kirioka sy ny soranombolany ary nanofahofa ny sainam-pirenena malagasy.
dia ny vaovao ny fanatanjahantena iny tompo kilasy tompovavy no mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farandry ny tenako mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amanaraka indray tompo kilasy tompovavy.